Faly miarabantsika rehetra indray a. Iresaka za fa zavatra hafa indray ny zavatra resako hoe tena hoe hafa mihitsiny. Eny fandraika amin'ny fiainantsika malagasy ampita zany eto. Ampita hoe ohatran'ny ahoana ny fiainantsika gasy ao a Madagasikara dia ohatran'ny ahoana ny aty ivelany. Nefa ny firenena matanjaka zay miady andeha hiara-hiasa amin'ny Madagasikara ao. Firenena matanjaka. Nefa ohatran'ny ahoana ny fiainantsika zay edivana firenena goavana ny andeha ao. Dikan'izay zany le firenena matanjaka reo zany mbola miantehatra amin'ny firenena madinika ohatran'ny Madagasikara reo. Nefa ohatran'ny ahoana ny fiainantsika zay tena hoe andrandraindreo edivandreo firenena matanjaka reo hoe sambo ao Madagasikara. Dia ahoana amin'izay le fiainantsika zay mamelona firenena goavana sy ny fiainan'ireo firenena goavana. Faly miarabantsika rehetra. Lasa saina zany ny teny rehefa hoe aty an-tanin'olona aty. Vao tonga aty zany ny olona dia ataoko ohatra amina direct le izy tsy maintsy mandeha raha tsy salama anao hoe mikarakara taratasy ianao to zany misy an'ireo resaka sécurité sociale zay tena important be. Tena hoe ny fiainanao manontolo mihitsiny afaka mitsabo anao zany. Dia rehefa mitsabo anao jerena daholo ny dokotera nosahirana manadiady anao. Resaka sécurité sociale fitsaboana io teneniko aloha. Ny dokotera indray tompoko ny manadiady anao. Aiza sao dia zao, sao dia misy an'izao, sao dia misy an'izao. Dia miteny anao mararary aty manao an'izao ry dia tsaboana. Tena tsy avelan'zareo mihitsy. Efa nanao an'izao atao daholo io vaksiny rehetra io. Contre zao. Efa milamina zany sainao hoe raha retina zany madio za ty. Tena tonga dia madio anao zany raha voaretina aloha. Zany ny firenena zany hafa zany ohatran'ny hoe ny aty. Tonga dia ny fitsaboana anao natao lara-pahamehana hoy salama. Zay zany ny firenena aty zay. Nefa ny firenena matanjaka io mbola miady andeha ao Madagasikara hiady an'i Madagasikara. Fiaraha-miasa. Resaka sakafo. Amin'ny alalan'ny fitsaboana zany aty tsy ahitanao olona vangongo ohatra amin'ny hôpitalintsika Madagasikara ao. Tsisy mangina ny hôpitaly. Tena mangina. Ny toerana misy azy zany resahako eto. Toerana misy mangina ny hôpitaly. Gaga za tamin'ny voalohany hoe tonga taty moa zany tamin'ny fotoana zany dia gaga anao hoe ohatray fahaizany marary aty. Satria ny zareo misoroka aloha zay vao mitsabo. Sorohana aloha ny aretina. Sao dia misy an'izao avy zao tonga dia efa misoroka. Mandeha ny vaksiny sy ny karazany. Mangina ny hôpitaly. Ny fanafody koa tsy hoe mandeha mitsabo anao to consultation dia andeha vidy fanafody sorohatan'ny dokotera ny ordonnance anao dia ino entinao ary amin'ny pharmacie dia avoaka fotsiny ny fanafody. Avoaka fotsiny ny fanafody. Za miresaka anareo an'izany vavolombelona an'izany. Nefa ireo firenena matanjaka ireo mbola miady satria ao Madagasikara tena misy arena ahafahan'izareo mivelona. Ho avy manko hoe ny tena hoe ny rafim-pitantanana ny tena olona. Ny olana dia ny olona mentaliténtsika gasy mihitsiny. Izay fitiavan-tena loatra. Be loatra ny fitiavan-tena ny gasy izay mitantana firenena. Be loatra. Raha vao mandeha mitsabo anao atao consultation manao an'izao ny dokotera indray tompoko ny sahirana hoe sao dia misy an'izao, sao dia misy héréditaire ho zao ianao, sao dia zao ianao, alao to misy mararirary ve ihany. Dia manao ohatra anao mba hitsabo aty satria anao tsy mana fahefana an'izany no Madagasikara moa zany tanao fitsaboana Madagasikara natao ho an'ny mpanambola. Dia lasa ianao dia manao consultation dia soratana daholo ny fanafody ilainao dia hoentina any amin'ny pharmacie. Avoaka ny pharmacie ny fanafody. Oviana re Madagasikara vao mba hisy zavatra ohatran'izany. Tena nofinofy
sécurité sociale. Zay tena izany tena lahara-pahamehana ilain'ny vahoaka malagasy. Zany. Resaka sakafo indray. Tsy ho hitanao aty mihitsy zany hoe olona tsy mihinan-kanina zany. Tsy ho hitanao aty zany hoe olona tsisy sakafo. Ny aty rehefa tsy miasa moa zareo dia efa manana niny vola le raisina isam-bolana iny mandra-pahajerevanao asa indray. Zany hoe ny miasa zany mamelatsy misy vola rotsaky ny miasa ao dia reny ny raisiny. Zareo moa zany tsy tantaran'izay fa zareo no tena mahay an'izay zavatra zay. Fa mandray vola anao na tsy miasa aloha anatandao. Mandra-pahajerevanao asa indray. Par mois io. Raha mananolana amin'ny sakafo moa zany bebe plaisir milany ny volanao. Misy mbola resaka sosiala ihany koa. Mandeha mizara sakafo. Efa voafetra hoe zao ny olona anankiray isam-bolana. Zavatra ilainao ao hatramin'ny menaka re sakafo. Tsy zany ny olana aty tsy sakafo. Sakafo ny olana. Nefa ny firenena io dia tena hoe samy miara-ady samy miara-asa Madagasikara. Satria ao misy raha ao. Misy arena io Madagasikara io. Zay manahirana ny firenena goavana amin'io Madagasikara io. Nefa jereo ohatry ny ahoana ny olona omena Madagasikara. Ny asa aty tsy anao tsy anao no sahirana mitady asa fa ny asa mitady anao. Asakasaka ao tsy asa. Asakasaka ao tsy asa. Gaga za. Manina Madagasikara be reny tsy afaka manao ohatran'izany. Ataoko hoe miainga avy amin'ny farany ambany. Ny kolokolo trop be loatra. Dia fitiavan-tena indrindra fa mentalité. Ny CSB2 fa reny ara. Ny ao ara misy mamaritra ny fitaovana, samy mangalatra fitaovana, fanafody tokony hitraotsy. Ahodikodiny eo amin'ny fahasalamana. Oviana Madagasikara vaonao ohatran'izany. Za tena lasa ny saiko. Mentalité. Tena mentalité. Ny asa moa tenaiko anareo ny hoe bon. Rehefa anao tsy te asa fotsiny fa ny asa tena hoe mitady olona. Zay mahatonga ny tanora rehetra Madagasikara te hiala ao handeha aty. Inona mahatonga ny ankizivavitsika Madagasikara manenjika an'ireny vazaha reny rehefa tonga any Madagasikara ny vazaha. Satria hita amin'ny fiarom-piainana zareo manao vakansy any zareo dia misongadina be le vazaha. Mana fahefany mividy, afaka manao hôtely, afaka manao fiainana tsara. Rehefa miaraka amin'ireny vazaha reny ny vavy malagasy na ny lehilahy malagasy tonga aty, maninona matetika izy ireo misaraka amin'ireny. Satria mitovy amin'izay rehefa tonga aty, samy miasa, samy manan-karamany, mety mitovy ny karama arakaraka ny fahaizanao koa. Mety raha manam-pahaizanao dia mety ambonimbon'ireny vazaha reny ny karamanao. Dia lasa amin'izay anao dia sasany mandaka ny azy moa zany avy eo. Dia misy mitady ny gasy samy gasy. Satria mitovy amin'izay rehefa tonga aty. Manasafidy tsara. Ny vazaha koa moa antaran'zareo koa somary sarosarotra koa mitady ny vehivavin zareo satria olona samy mitovy. Dia aleony maka vehivavy amin'ny firenena marefo. Reny zany mba azo zanaovana azy. Tsy mampaninina azy mandefa vola ataoko hoe 50 €. Avy aty malefa Madagasikara tonga any 1 million de francs fa misavary ankizivavy malagasy afaka mividy kiraro, akanjo. Fa ny akamaroan'ireny vazaha reny dia aza mieritreritra rehefa tonga aty ianao dia izay ny azo anao. Miasa ianao 50-50. 50-50. Sao dia mieritreritra hoe ohatry ny nataony mandefa volany aminao ny ataony ianao rehefa tonga aty. 50-50.
tonga dia atao arrondisseko hoe 90% ny vazaha manao an'izay satria mafy mitovy rehefa tonga aty fa noho ny firenenantsika mahantra zay hoe tena nampantrana mahatonga ny vehivavy mihazakazaka te handeha aty manaraka vazaha fa rehefa tonga aty miasa izy manana ny fiainana izy avy eo ny rafim-pitantanana ny tena olana ao amintsika fa tsisy vehivavy andeha hiazakazaka ny endrika vazaha zany raha mitovy ny tantana porofon'izany rehefa tonga aty ny ankamaroan'ny vehivavy malagasy mitady ireo samy gasy amin'izay satria samy mitovy zo amin'ny vazaha rehetra samy miasa samy mana fidiram-bola samy mifidy zay tiany vehivavy malagasy tena manenjika na vazaha fa rangahy be fa tena lefa atao aty reny dia mihezanay fotsiny aty reny tonga Madagasikara fa tena mibata jeune fille 17 ans 16 ans manenjika ny reny rangahy be reny zay fa atao dia gaga fotsiny hoe Andriamanitra tonga dia ozy hoe papie ngambany mba ilana n'io fantrana lala Madagasikara io tsy fidiny ho any zanaka malagasy io nefa ny chiffre zay hoe 900 isan-taona eo ny taratasy ara-dalàna miala ara-dalàna Madagasikara mandeha aty 900 isan-taona noho ny fahantrana lalao satria afaka miasa na tsisy diplôma anao aty afaka miasa miara-miasa amin'ny vazaha rehetra amin'ny orinasa be dia be ny olona miasa aty amin'ny firenena samihafa samy mitovy karama amin'izay avy eo oviana Madagasikara vao ho avy amin'ny zavatra ohatran'izay aty tonga dia miova ny mentalitenao tsy hanipoditra akondro eraky ny lalana eny tsy ahitanao fako zany amin'ny lalana eny mentalitentsika gasy zay ny tena olana na mitondra firenena ary dia mipetraka foana le mentalite ratsy be iny raha ivolamena amintsika ao ve tsy nampiasana fitiavatena dia tsy avitantsika mampandroso nefa io zao ny école ataontsika tsinitsiny nefa miainga amin'io ny fototry ny olona malagasy mba hisokafany ty ati-doha ty ny fampianarana ny fahasalamana ny resaka fambolena reny nefa reny mihitsy ny atao tsinitsinina ahoana ny voatra tsika nofinofy zany tena nofy raha par rapport ny aty nefa ny atya ny firenena aty dia mbola mihazakazaka ao Madagasikara ao misy zavatra masaka ao misy zavatra tsara ao ahafahana ny velona tsara jereo Russie io efa tsy voatana hitanao le mahambanona reny efa ela ny fanirian'ny Russie zany hoe hiara-iasa amin'ny Madagasikara zany tena miady mafy andaka ny la France ary satria mbola nona misy an'izao alaina vokarina melomantsika n'ity firenenantsika ty zay ny anaovan'olona Madagasikara atao fangalana vola fangalana rena tsy toa rena kibony tany ho avy Russie io ty miomana fa tsika zany tsy afaka anao an'izany hoe ny arenantsika ty bloquentsika ato alao ty tsika no manao azy fa matetika ny arena iny alain'le mpitondra iny dia izy ihany manondra anazy dia ataony aposy zay ny olanao zay aty aminay aty tsy ahitanao an'izany trano hoe ry tsisy trano ry tsisy trano ry ny fanjakana no akoatra ny privé vitsivitsy fa ny fanjakana mihitsy ny manao trano dia mampanofa trano dia arakarankaramanao eo no amezan'ny fanjakana manampy ny fatranonao izy raha arakaraky ny salaire-anao eo tena tonga dia garantie anao zany tsy maintsy mipetraka amin'ny trano mbola hatramin'izay nataty mbola tsy nita hoe iny jiro anankiray tapaka délestage ny rano tsy maintsy mandeha misy rano mafana douche WC complet tsy andeha kopakopaka afo amin'ny charbon zany gaz ny aty fanjakana mamboatra trano
de iny zany ny vahoaka mandeha ara-dalàna mihitsy ny taratasy, mandeha misoratra anarary, mandeha amin'ny opaky. Ty trano ina mety anao folona firy nareo zao mianaka zay, bon trano zao zany alainareo arakaraka ny volanao, raha anao mahavita manofa trano ambony moa de zay, fa arakaraka ny karamanao am'zay ny anapiny anao avy eo hoe tsy voalohanao ty hoe jerena mazava ny karamanao bon ty zany fanapinanao, ty zao zany ny alohanao amin'ny trano, mbola misy aide koa, aide. De hoaiza am'zany zany tsika, tena mbola nofo nofy normal be ny gasy raha hiazakazaka andeha ivelany daholy, satria mba te hiaina normal ohatra ny olon-drehetra, tena hoe nizoma olona mihitsiny nijeren'le firenena, nizoma olona mba afaka mandinika an'izany ve mpitantana malagasy. Adalàna zany atanao olona matory atokotany zany, nao manana ny tranony. Aty tsy voatery hoe anam-bola be anao va afaka mividy tôbila. Miankina amin'ny karamanao, ino no angalan'ny fanjakana, ny bankiny tôbila vidinao. Afaka mividy tôbila tsara anao. Natao kesy tsy migy ara ny karamanao, miankina amin'ny zavatra dépensenao sy ny tranofanao. Afaka manana tôbila soma tsara anao. Tsika nga afaka manao an'izany cash, de aiza ny ahitana vola cash, mangalatra, tsy maintsy mangalatra anao. Raha tsy manana business anao ankoatra ny asanao de zay, mangalatra anao. Zay mahatonga ny olona toe hisatrano manana tôbila daholo ny olona rehefa miasa de manana tôbila, rehefa mitady asa anao de manontany ny olona hoe manana tôbila ve anao, zany question voalohany. Manana permis ve anao, manana tôbila ve anao, zany question voalohany. Zay tsy manana aloha de mandeha covoiturage, covoiturage, ka zay mila tôbila anao. Anao zany olona tokony mavidy tôbila rehefa miasa. Zany anisan'ny mampalahelo anahy. Nefa ny antsika mbola fahasalamana raha fa zay tsy manam-bola de maty. Mbola any, mbola resaka sakafo ny problèmantsika. Vilany, politikan'ny kibo. Tsara ho fantany fitondrana tsara fa Ravalomanana fa nohon'ny anonsé an'izay taty ta France. Tsy tanky mihitsy ozy ny olona malagasy, ozy Ravalomanana. Miomana nareo amin'ny arina sy ny angady, fa Ravalomanana fa nomboka ny teny tsy tanky ny olona ny malagasy fa vary. Sakafony kibo, mbola nona. Tena zay raha vao olona manana olana resaka vilany zany de olona mbola mahatra. Tena hoe farahidiny. Tena hoe mahatra indrindra eto ambony tany. Zany olona mana problème ara sakafo zany. Tena henatra. Nefa de manan-karena. Fa noho ny tsy fahaizany mpitondra, fitiavan-tena mpitondra zany de aondrany le arena de ataony anaty paosiny de mividy villa be izy de mividy trano aty andafy izy. Aiza ho aiza am'zany tsika zao. De teny foana nareo hoe rehefa mitabataba am'reo mpitondra reo, le corruption ataony zareo de misy miteny foana nareo hoe malahelo ny tena. Raha fiainana raha ny arenantsika gasy io tsy tokony hanao an'io situationtsika. Ny olona firenena ambony arô miazakazaka andeha any angala arena. Haka ny arenantsika. Ny fitantanana, zay ny olana, de ny olona mitantana koa de tena anisan'ny olana goavana satria le mentalité ty androso tsisy. Tsisy fitiavana tanindrazana zany. Tsisy. Zay mahatonga ny olona, ny tanora malagasy te hiazakazaka aty. Jereo ngefa rehefa tena tsara asa izy aty na misy retraite izy aty nefa vita ny asany aty manamboly, jereo ngefa zay bo mody any an-tanindrazana. Dikan'izay tsy te sitrapony reny ny alao. Fa ny fiainanao zany tena efa mahavaivay loatra. Voatery tsy maintsy mampianatra ny zanany aty zay mahita làlana. Ny mpanambola moa ny azo ampianariny aty ny zanany fa nga izy mihainao. Manambola izy, tondra fanjakana ambony, tonga de alefany aty ny zanany. Fa maninona raha ohatra ka samy mianatra ao raha de ao.
ampianareo zanakareo ary de ho hitantsika eo izy. Nefa de iny de mbola sahanareo mamotika ny fampianarana. Satria hainareo zanakanareo lefa nareo aty andafy. Fa le vahoaka majinika tsy manan-tsafidy de asainareo miaritra an'io. Potenareo le fampianarana, potenareo le fambolena. Tena hoe famonoana olona akolaka zany le izy. Oviana Madagasikara. Sa ve de ino teny Ratsiraka iny hoe foazo raha mandroso Madagasikara? Sa de ino tokoa ve? Fa tena lasa be ny saiko mahita fiainana aty. Hoe kay ve afaka miaina ohatran'izao normalina zao ny olombelona? Tsy resaka lamba zany ny olana, tsy resaka sakafo ny olana, aza miayary efa marary. Tsy any ny olana aty. Vitanao ve miasa tsy vitanao? Zay ny olana aty. Mavita miasa ve anao fa ny asa de misy asakasaka ao. Fa tena mbola lavitrezaka. Raha io mentalite fitatana firenena io nofy. Tena hoe atahorako mihitsy ny teny Ratsiraka iny hoe foazo ara mandroso Madagasikara. Atsika mbola hanina aty tsy hanina zany ny olana aty. Tandrina anao sao de lasa matavy be eo. Tandrina anao. Oui. De hoaiza amin'izany tsika zany. De anao bravo foana. De misy manakiana. Ny fanakiana tokony raisina lesona. De rehefa hita eo hoe tsy mandainga anareo mpitondra reo raha ohatra ka hoe tsy raha miteny hoe nahita zavatra raha ohatra nahita zavatra tsy mety ny président eo taloha teo. De tsy namerina an'izay fa namerina an'izay nareo zao. Le fanovozana nangatahana taminareo tsy hita. Zay mampitabataba ny olona zay. Misy mandefa message moa aty amiko ato hoe ianao ve manana olana personnel amin'ireo mpitondra reo? Nazavaiko tsotra fotsiny. Antanio azy fa na izy fantany tsara za tsy manana olana personnel amin'ireo. Fa rehefa miteny firenena de tsy aza raisinay olana personnel le izy. Fa firenena ny resahana eto. Firenena, ny vahoaka malagasy. Fa ny problema mpitondra antsika vao tonga eo de ny paosy aloha miazakazaka me ny paosy aloha. Misy influenceur anankiray moa tena nyteny mihitsy hoe tsy mety hoe tonga eo anao de mila manan-karena aloha manangona vola aloha. Zany mihitsy ny conseil-n'le influenceur anankiray. Hoe mety mihitsy mila manan-karena anao aloha vao tonga eo manangona vola. Fa kely finoko. Kely ny finoko raha hoe hivoatra antsika malagasy. Zay. Tafiteny rery aty anao miditra bro zany le olona mandrainao indray matahotra sao de teny anao hoe tsy niraisina tsara tao. Ny ainako zany. Za zatra le any Madagasikara de mitra de bonjour. Salama toko. Bonjour madame. Viens, mettez-vous. Je peux vous aider? Izy ndray mikoropaka. Eo ahoana koa ary zany. Zavatra nanankiray ny antaninao azy de ianao indray no antanina sao de mitady an'izao anao, sao de mizao anao, ianao nga ohatran'izao, izy indray no manadiady anao hoe sao de mila an'izao, sao de mila an'izao, sao de mila fanampiana an'izao anao. Eo anao vao manana ide amin'izay hoe oui, za mila an'izay tokoa za. Nefa ohatrany ahoana ny antsika raha mandray olona amin'ny bureau. Zay manana de mahita an'le olona mangorohoro iny ny plaisir atsika. Ny olona bureau malagasy zany, ny olona mpiasa mpanjakana. Le mahita an'le olona mangorohoro iny ny plaisir. Hoe tena ambany satria ambony ianao. Ambany le olona manatona anao. Nefa le vahoaka io ny patron aty tena ny vahoaka ny patron. Oviana vao anana an'izay mentalité zay. Tena hoe mpiasam-bahoaka zany leo amin'ny bureau fa tena migeste mihitsy ianao. Afaka miady hevitra mihitsy ianao non tsy zay ny tadiaviko zao za misy an'izao. Mandeha anao amin'ny commune.
Hanao ina moa izy ty? Ina moa anarany rehefa manao déclaration de perte iny? Mandeha any amin'ny commune anao, ina ny azo lampinanao madama? Za mila ohatra zao. Oui, atao ty niana, atao ty niana. Signen-jareo, lasa anao mandeha. Tsisy vola ariary alohanao zany. Zay ny asan'ny mpiasan'ny commune zay. Zareo sahirana manontany. Ina ny azoko anampinanao? Mila an'zao. Petrahanao eto. Aty niananao? Oui, vita. Merci, afaka mandeha anao. Ohatran'ny anao zany hoe mpiasanao zany le olonao. Tena hoe nizon'olombelona mihitsiny. Voaja. Andeha hipita arabe anao. Tsy mahasahy voalavitra amin'ny tômôbila dia efa miralentir. Tsy mahasahy. Miampita anao alohanao. Raha ohatra ka sendra tsisy feu. Raha sendra tsisy feu eo amin'ilay passage piéton iny dia mijanona mihitsy aloha ny tômôbila. Miandry anao. Satria anao hiampita sa tsy hampita. Miandry izy. Miampita anao zay vao afaka mandeha izy. Tena ny zon'olombelona tena ambony. Dia miteny ianao hoe tsy vitako aby mibangy vola izy ianao fa feno fankalana loatra. Dia mikapokapoka fahatany ty vavanao izy ianao. Izy moa anaran'ity maman'izy, mamany Vania. Dia mety aminao nefa ve zany fiainan'ny malagasy io? Ny voliko ve ny ampisokatra ny volaninao? Ianao mamany Vania io. Ny voliko ve ny ampisokatra ny volaninao? Hampiova amin'ny fiainanao ve? Ity voliko mongo ty. Ianao mbola tsy nahita nansotona volanao malama volona indray mandeha aza. Fiertéko ty. Fiertéko io. Fa par rapport ny fiainan'ny malagasy ny resako eto. Fa io mentaliténao mihitsy mamany Vania io, io ny tokony miova io. Dia tsy mahafaly anao ve raha ohatran'izany zavatra mba iainany gasy? Izany gasy tsy hanofy hanana fiainana tsara. Fa dia io mentaliténao io tsy le mamany Vania, io ny tokony miova. Tena miovahanao fa mahamenatra be. Dia za manazava eto ny tantaran'ny zava-misy hoe raha mba ohatra zany ny fiainany gasy dia izay ny havanao hoe ny voliko mongo. Za tsy mibango volo. Ivavahako amin-Dragnahary mba hiova fiainana. Le mentalité io mihitsy zany tokony miova, ivavahana amin'ny Zagnahary. Fa miainga avy aminareo mihitsy ry mamany Vania miova. Miainga avy aminao sy ny fianakavianao, ny vahoaka manodidina anao, ny firenena. Raha miaraka mitaky ny tsirarina, mitady fiovana marina, mety ho lasa io. Fa itsika jereo nge le mentalité tsika manazava eto dia hoe mikapokapoka fahatany mongo volo ty, tsy mibango volo. Na tsy bango ty voliko ty efa teneniko anareo hoe za ty mipetraka. Dia zany ny zavatra iainako aty. Za tsy manana olana resaka aretina zany na andeha dokotera za. Na andeha za na tsy andeha. Za haiko hoe mahazo fanafody foana, mahazo voaravoara maso tsara ny fahasalamako. Za miasa ara-dalàna. Ary mbola mianatra koa za hitanareo io. Verina mianatra. Afaka manao an'izay tsara. Manaroatra aty amin'ny tanin'olona aty, manampy fahaizana. Dia zany ve dia ratsy zany raha mba ohatran'izany daholo ny ataontsika malagasy io? Nefa firenena goavana raha mandeha midododo mandeha amintsika any, maka zavatra ivelomany. Dia tsika tompony harena efa jereo, dia mahafaly ve zany? Dia tsy mba lasa saina ve tsika maninona tsika manao ohatran'io? Nefa tsika mbola sakafo ny problème. Za namongo volo koa, na ataonao tsy mibango volo za, le zavatra resako teo za tsy manana problème mikasika an'izany. Nefa za gasy dia tena gasy mpanan-karena.
arenakibony tany tsy lana gogo volamena miondrana aty atanin'olona zany vao afaka mivelona normal aty atanin'olona raha nanana fiainana ohatran'izay ve Madagasikara eritreretra nareo hoe andeha ho aty daholo ny tanora malagasy andeha ila ravinahitra aty atanin'olona aty reo vazaha reo nidododona andohalika tany amintsika tany raha io arenantsika io fa io mentalité io mihitsy ny mamono zanaka malagasy de mitsoka atao le olona mitsoka atao le tanora mitsoka ao tsy afaka miaina tsony sepitra afa ny mandeha sambo mamono tena mihitsy maty anatina ranomasina mandeha lakana noho ny fantrana lalao de miala tsy fidina satria tsy mahazo visa na tsy mahatakatra ny frais mandeha avy any miala avy Madagasikara mandeha aty de mamono tena ary maty firy ny maty zay noho ny fantrana Madagasikara mahatonga an'izay lakana zany gasy rena zany mandeha mipita ranomasina hitanareo fatolona foana reny noho ny fantrana amintsika eo mahatonga an'io aleo ny mamono tena mihitsy hoe hiala sao de mba tafita mandeha tonga Komoro da hoe mbola misy miaro foana zany mahafatifaty ny zaza malagasy mandeha sambo kely iny andeha hialana atao hitsokana ny fantrana lalina be io satria mba te hanana fiainana tsara fa ny toe-tsaina amboaro aloha de mba aiza miteny rehefa misy zavatra tsy mety ataon'ny mpitondra satria tsika ny patron fa tsy fahakalana olona ty fa le fitantanana efa tsy mety le fitiavatena fa tsy hoe manaiky manao an'izao tsy tsara loatra ny misoleladelaka amin'ny mpitondra zany ny mpitondra ny tokony misolelaka amintsika matahotra atsika na de tsy nametraka azy tsika fantantsara fa tsika ny patron miasa eo izy noho ny tsika fa ny atsika ny problème zany a de misolelaka foana de vao miteny olona de zao jereo ankapobeny le fiainan'ny vahoaka malagasy jereo afotsy miangatra izany tsy te hivoatra ny fiainana anareo ve tsy te ho mpanakarena ohatran'ireo mpitondrareo ao zao mpanakarena tampoka reo tsy te ohatran'ireo anareo sa le nareo zany le hoe misolelaka foana zany raha mbola fananantsika Madagasikara ny fampizarana samy miliardera tsika rehetra io tsika ne mbola vitsikely 33 millions nisatsika ao 33 millions mbola ngeza Madagasikara toy zay ty France ty mbola ngeza raha ny velaran-tany de jereo nefa ny arena amintsika ao nefa tsika 33 millions fotsiny firy nefa ny olonisany olona eto mbola maro lavitra ny eto miaina eto ny olombelona miaina eto amin'ity France ty toy zay Madagasikara fa ny velaran-tany kosa tsika mbola ngeza ary manan-karena toy zay aty fa afaka miaina normal ny olona n'inona satria voara-maso tsara ny fitantanana kolikoly non zéro kolikoly ny any ambony any tsy fantatro ny any fitondram-panjakana ambony any tsy haiko fa rany aty ambany tompoko non tsisy olona afaka andeha haka vola aminao zany aty to ty taratasinao de soni de li de lasa anao mandeha amin'ny firaisana tsisy vola lohanao zany ao satria izy efa nikaramana izay ny asany fa tsy anao ndray ny andeha me vola anazy ary karaha manao fa miala ao ny impôt rehetra rehetra de efa mandeha normal daholo zavatra ataonao tsisy resa-bola zany fa nofinofy zany zavatra resahako zany raha Madagasikara zany ny zavatra mampalahelo zany de ny vahaolana de ny tanora de miala tao ny vehivavy de mandeha manenjika vazaha ho an'ny manam-bola de mandeha mangataka visa hialanao ho an'ny tsy manam-bola de mandeha samboky na maty anaty rano ao tsy maninona fa juste hoe miala ny Madagasikara fotsiny ho an'ny mpina amin'ny ho an'ny olona corrompu de ny zanany no asorony tao mialoha alefany mianatra aty de voila rofiny amin'izay ny vola ao zay le corrompu zay
Ho an'olona maina fanakaviana ty dia zara raha mba miresaka fianakaviana ataovy ialan'ilay zanako eto. Na mba hanao légionnaire, na mba hianatra, na mba handeha any fotsiny hiasa. Zay sa ho an'ny manana havana ty. Dikazay fa tsy zaka ny fiainanao. Ny vazaha makany a Madagasikara tompoko dia hanao fiainana, fa tsy handeha hianatra na handeha tady asa na ina, hanao fiainana. Jereo nosy be ho feno, le vazaha antitra fa retirety reny. Any manao fiainana, manao life, mandany ny passion. Dia maka vehivavy 12 taona sy 17 taona, jeune kely. Aty ngany reny mahazo an'izany. Iza olona jeune kely ho alainao ty eo, olona samy mana maizy azy le ty. Any pays de moramora, Madagogo. Any manao life 80 ans 70 ans, maka sipa kely 17 ans. Satria tsy mana choix le tanora, tsy mana tsafidy. Noho ny fantrana lalina daholo mahatonga an'izany. Aty reny tsy mahazo zaza toke 25 ans, non 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 non. Tonga dosina teo ianao antitra be io. Na zokony 5 ans ianao dia efa antitra be ny anaranao amindreo vehivavy vazaha reo aty. Antitra be ianao zay. Dia efa misy décalage d'âge be amin'izareo zany 5 ans 10 ans zany. Antitra be zany ozy ny vehivavy vazaha aty. Tsy mety am'ireo. Ny zareo mitovitovy taona eny ihany. Fa ny antsika ary dia mbola mandeha foana. Noho ny fahantrana mahatonga an'izany. Dia inona mahatonga an'ilay fahantrana? Ny fitantanana tsy manjary. Satria tia tena ny mpitondra. Tia tena loatra ilay mpitondra. Dia lasa tia ny vahoaka majinika mibaby ny fahantrana. Fa zareo tsy mibaby an'izany a. Non. Ny vahoaka majinika mibaby amin'izany. Raha olona misaina ny mpitondra tokony resaka politika an-kibo ny jerena aloha dia ny fahasalamana dia ny école. Zany tena important be zany. Satria mbola zay ny olona antsika malagasy ao. Kibo. Aiza ny ahitana hanina. Aiza. Zay ny teneniko hoe vola oronareo fiaraka dia tsy mba mieritreritra nareo hoe hanao logement social. Logement social. Mba hialana amin'ity sy olona ravatrano san'andro ty. Moa mba nahatritrano ny olona aloha. Io vola zarazaraina io vola mena ondrana io dia maninona raha manao logement social. Zany mba nofinofiko zany ao Madagasikara asa ho isy ve zany ohatran'izao aty zao. Fanjakana mihitsy mitantana azy. Rary ianona manofa trano ny ianona. Rary zany aty. Ho an'olona tsy manana trano dia fanjakana no mampanofa trano. Dia raha tsy marika ny volinao dia manampy izy avy eo. Oviana vao isy an'izany. Tany malalaka be io dia amidinareo amin'ny vazaha fotsiny dia maninona raha anaovana alaina maka terrain ngeza be dia anaovana amin'ny logement social bâtiment ohatran'ny gendarme reny atsenjinao daholo ny gasy. Mbola 33 millions tompokontsika gasy. Vitsy zany. Ajenjinao daholo. Misy logement social chaque toerana. Amin'io tsisy dikan'izany amin'ny volamenantsika ao. Tsisy dikan'izany. Ny fahasalamana. Miainga amin'ny jiro sy rano zany rehetra zany koa. Tsy afaka anao inona raha tsy vita io jiro sy rano. Nefa mbola zany aby ny olana antsika. Ahoana ny ampiasana zany dia ampiasa vola Madagasikara nefa na ny jiro tsisy rano tsisy. Andeha andraha raha ao ve anefa na rano na jiro tsisy. Miaingana amin'izany daholo. Ny zavatra farany madinika nefa tena goavana mihitsy zany amin'ny fiainan'olombelona. Jiro, rano, ny trano, ny sakafo, ny fanafody, ny fampianarana mba hivoaran'ity saintsika mirehefarehefa amin'ny tany ity. Mba hampisokana voamasotsika rehefa misy zavatra tsy mety ataon'ny mpitondra dia afaka mitenitsika avy eo. Fity fa voan'ilay fahantrana.
Eka, tenena ratsy ianao, tena miteny ratsy mihitsy ianao mamany Vany aty fa afaka manompo anahy miteny ratsy ianao amin'izany fanazavako zany. De manompo olona anao, manompa olona anao ato. Nefa anao tsy haiko vehivavy ianao mamany Vany vehivavy zany nefa de masahy manompa olona ato. Manompa an'ity Clara Eva ty. Zany mentalitenao io mihitsy miova. Tsisy varany de anompahanao olona ato. Ianao ve mananjanaka ve de sahanao miteny ratsy be ato, anao mamany Vany io. Mba reny ianao. Zany mentalite zany mihitsy ny tokony ovana, miovahanao fa mamenatra. Mba reny ihany ianao. Teny ratsy be ataonao ato. En public. Public anie zavatra ataoko ty. Mentalite mila miova. Zay moa zany zavatra resako eto afatsika amin'ny saintsaina zay. Oviana Madagasikara vao ohatran'izany. Nofinofiko moa le izy fa ozy ratsiraka hoe foazo raha mandroso Madagasikara mety ho zay ny zavatra izy. Raha zao zavatra iainantsika zao fa itsika zao de lasa vao maika chute libre amin'ny fahantranatsika zao, tena manao chute libre be amin'ny fahantranatsika, tsy zavatra mandeha mihitsy ao zany zao, tena bloqué tanteraka. Ary lasa nanao un pas en avant tsika na 4 pas en avant tsy maninona. Fa lasa natao ka un pas en avant raha tsy maninona, nanao un pas en avant fa 7 pas en arrière. Un pas en avant fa 7 pas en arrière atsika zao amin'ny fahantrana. Tena hoe nanao chute libre atsika zany amin'ny fahantrana amin'izao. Satria ny olona mampikorompy tsika tsy gadrana fa reny no asaina mitondra fanjakana. Asakasakao. Afaka manompa anareo, afaka tezitra anahy nareo fa tadio ty teniko ty fa tena ho avy ny tendratsiraka hoe foazo raha mandroso Madagasikara. Raha io mentalitenareo manompanompa amin'ny zavatra resako eto. Fa mafy ana malagasy majinika mihitsy ny kitiko eto. Zay mahalasa saina anahy. Satria ohatran'izay ny iainako aty de mba ohatrohatrany ahoana ny vahoaka malagasy. Nefa firenena lehibe ary mihazakazaka andeha ao. Iarasan'i Madagasikara misy harena be ao. Nefa afaka miaina tsara zareo. Firy ny olombelona miaina aty. Saotra tompoko tain'Andriamanitra nareo isaorako anareo zay manompanompa tsy maninona reny. Andriamanitra atatsika rehetra. Fahasoavana hiditra amin'ny tokantrano tsirairay azy. Mahereza zay ho an'ny manana fahoriana dia mahatanjaka zay manana fahasahiranana gravy amin'izao fotoana izao. Saotra tompoko Madame Lewis.